Ry havana malala mahatoky amin'ny fiantsoana sy ny fidianana antsika. Faly indray tsika hiaraka amin'izay loha hevitra izay androany. Zaho manokana dia maniry raha mba ho fotoana voatahy ho anao izao fotoana iarahantsika eto izao. Mialohan'ny hijerevantsika ny loha hevitra voalohany androany omaly izany tsika nanao ny fampidirana. Androany tsika hijery ny loha hevitra voalohany hoe ny fanamasinana antsika. Mialohan'ny hijerentsika an'izay dia hivavaka isika aloha. Rainay any an-danitro, sotranao izay noho ny soratra masina. Tsy voatery hanomba-tombana izahay satria efa nambaranao mahitsy eo amin'ny soratra masina ny fomba rehetra hahatonga anay hijoro mahatoky eo amin'ny fifidianana anay. Koa dia mangataka Tompo, mangataka ny fanahinao masina mba hitary-dalana anay, ahaizanay mandray amin'ny fotsotra izay tena fahamarinana marina nampanoratiny izany fanahy masina izany ny mpanoratra ny soratra masina. Mahatoky izay fa mihaino ny vavaka ianao, mahatoky izay fa hitahy manokana n'izao fotoana izao ianao. Angatanay amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen. Ry havana malala, maro ireo hitantsika ohatran'ny hoe karazana dingam-pahamasinana, ahavo-pahamasinana izay misy amin'ny fiangonana. Misy hoe ianareo retsy efa misokajiny izao, ianareo retsy sokajiny izao. Misy ny ova fo, misy indray efa ny fo tamin'ny alalan'ny fifoazana sy ny sisa sy ny sisa. Misy ireo efa nandalo ny fanavaozana reny rehetrareny, mampametra-panontaniana hoe inona marina no tena hevitra ny soratra masina ny amin'ny fanamasinana antsika. Inona ireo dingam-panamasinana misy an'izany ve, ary amin'ny fomba ahoana ny andraisantsika ny fanamasinana, ahoana ny ananantsika ny fanamasinana. Zava-dehibe io loha hevitra io, satria ny soratra masina dia milaza mazava mihitsy fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy, rehefa tonga Jesosy tsy ho isan'ireo izay ho azo ampidirina any an-danitra izy, tsy isan'ireo izay hitsenan'i Kristy eny amin'irony lanitra izy. Raha vakintsika izao ny Petera voalohany, Petera voalohany toko voalohany dia ny andininy 5:12. Petera voalohany toko voalohany andininy 5:12. Fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Izany ny fanambaran'ny soratra masina. Amin'ny fitondrantena rehetra dia aoka ho masina. Tsisy hoe izaho aloha rehefa mba manao ny asan'Andriamanitra rehefa mitory teny dia masina. Ekeko ny fanamasinana rehetra izay ataon'Andriamanitra. Fa misy lafiny anankiray kosa, izaho rehefa mahita an'ireny sokajin'olona ohatran'izao reny aloha tena tsy lefitro mihitsy ireny, tsy zaka ny saiko, tsy zaka ny vavoniko mihitsy ireny. Tsisy an'izany ry hava-malala. Amin'ny fitondran-tena rehetra dia aoka ho tahaka ny fahamasinan'ilay niantso antsika, ilay Andriamanitra niantso antsika. Ary rehefa voafidy tsika izao, nanaiky niantso tsika dia anisan'ny voafidy. Ka zava-dehibe izany ity loha hevitra androany mikasika ny fanamasinana ity. Rehefa toriana amin'ny fotsotra ny Baiboly, ny soratra masina, n'aiza anaovana an'izany ka toriana amin'ny mahatenin'Andriamanitra mahadiodio azy, tsisy hevitr'olombelona tafiditra na tsisy fizahozahoana fahaiza miteny avy amin'olombelona manaingohaingo sy ny sisa, fa zao tenin'Andriamanitra mahadio, dia hisy ny olona izay ho voakasika izany tenin'Andriamanitra izany ny fony, satria velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io. Ka rehefa toriana amin'ny pahatokiana amin'ny fomba mahatoky ny soratra masina dia hisy mandrakariva ny olona izay hamaly ny antso ny filazantsara. Marina fa tsy ny rehetra akory no voavonjy,
efa nampiomanana zany ny tompontsika ary efa nilaza azy izy hoe marobe no anaraka ny lalana migidana makany amin'ny fahaverezana fa zao fanamasina hiasa dia isy ny olona zay ho resy lahatra ny amin'ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny amin'ny fitsarana ho avy dia andray an' Jesosy izy ho tompo sy mpamonjy ny tenany, andray an'i Kristy izy dia ino an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Azo antoko zany ny teny fikasana, zany ny fanambaran'ny soratra masina, dia hibebaka ireny fanahy reny, tena mibebaka amin'ny fony mihitsy izy miova ny lalam-piainany ary atao batisa izy satria zany ny fanambaran'ny soratra masina dia anaiky an'izany izy, anaiky ho atao batisa ilay tandindony hoe fahafatesany eo amin'ny fiainana taloha tahaka ny nahafatesan'i Kristy dia nandevenana azy dia mitsangana indray ho amin'ny fiainam-baovao, nalevina tao amin'ny rano batisa dia mitsangana indray ho amin'ny fiainam-baovao. Eo amin'io fiainam-baovao io zany izy zao no manomboka n'ilay fiainan'ny olona voafidy, miaina araka ny fifidianana azy. Dia misy zany zavatra zay miseho, vokatra miseho eo amin'ny fiainany, manambara fa izy dia olona efa nandray fiainana vaovao, fa nisany olom-boafidy ary ny baiboly mihitsy no miteny amintsika hoe azo fantarina zany amin'ny alalan'ny fiainany. Ozy Jesosy hoe ny voany no amantaranareo ny azo tsara dia mamovo ao tsara, fa tsy misy hoe azo tsara mamovo ao ratsy, fa eo amin'ny voany dia fantatra fa tena niovafo ilay olona, nandray fiainam-baovao ilay olona. Dia misy toe-javatra vitsivitsy ho tazana eo amin'ny fiainany, amin'izany ny amin'ny maha-fiainam-baovao azy, misy zavatra zay nankalainy taloha fa ankehitriny efa nankamaminy zany. Mety angamba ny resaka mikasika ny hoe zavatra ny ho avy mandrakizay tsy tia ny mieritreritra an'izany, fa ny fiainana araka n'izao tontolo zao eto zay hita maso zao no tiany teo aloha, ankehitriny efa niova. Mety tsy tia ny zavatra momba ny fivavahana, momba an'Andriamanitra izy taloha, fa rehefa aveo niova, zay ny mahafiainana vaovao azy. Taloha izy mety be reare, matanjaka be ny fitiavaka sehoseho, mora mitrotra ny ampopora vaovao-kitika kely sy ny sisa, fa zao izy tsy zany intsony, efa manahaka ny toetran'ilay mpamonjiny, ilay malemy fanahy sady miavonam-po, fiainana vaovao, ary zany no maneho fa tena nandray tokoa izy. Zay voalaza ny soratra masina. Ty misy zavatra anankiray, Petera voalohany toko 7 manomboka amin'ny 7 dia misy fanambarana ho an'ireo olona zay niova, fiainam-baovao, nandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy. Ny vakitsika Petera voalohany toko 7 dia ny 7 sy ny 4 dia zao no voalaza eo. Ary ao tsara ilay vaky teny, ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany toy ny firandranam-boly sy ny firava-bolamena na ny fiakanjony, fa aoka ho toetra miafina ao am-po zay tsy mety ho lo, dia ny fanahy malemy sady miadana zay soa indrindra eo mason'Andriamanitra, toe-panahy malemy fanahy, toetra tsara avy any anaty, soa indrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Indraindray manko mampalahelo fa maro ny olona mametraka fanontaniana hoe azo atao ve ny ohatran'izao, tsy azo atao ve ny ohatran'izao, mety ve ny ohatran'izao. Baiboly dia milaza hoe zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Rehefa niova fo ny olona anankiray dia miseho ao amin'ny fiainany zany, miala ny zavatra lamody araka n'izao tontolo zao. Zany ny filazana mahitsy mazava voalaza eto, fa toetra miafina ao am-po, zany ny soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Indraindray arovana amarinina le izy hoe manome voninahitra an'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, marina zany, manome voninahitra, fitafiana mendrika madio, fa tsy ny zavatra araka n'izao tontolo zao.
dia misy ireo zavatra maro ihany koa maneo fa fiainana vaovao fa ny tena tiako tsindrina ihany ko de zao ny fiainana antsoina hoe ny fo fiainam-pifoazana. Ina ny atao hoe fifoazana? Rehava malala io fifoazana io tsy hoe misy sokajin'olona manokana zay nandalo fampiofanana manokana de tonga eo amin'ny toeran'ny olona antsoina hoe ny fo. Ny fifoazana raha fitiantsika ny fifoazana ao amin'ny baiboly hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatraty amin'ny testamenta vaovao de zao miverina amin'ny fankatoavana tanteraka ny tenin'Andriamanitra zay fantany, zay nampahalalain'Andriamanitra azy. Angamba mety misy fahamarinana ara-tsoratra masina fantany taloha fa variana, varimbariana ohatrany tsy de nirarahiny zany, mifo izy rehefa miaina amin'ny zavatra rehetra zay tenenin'ny soratra masina aminy. Tadiditsika ny tantara tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka tany amin'ny testamenta taloha, nitarika fifoazana ty mpanjaka mbola tanora kely vo eritreriny satria fantany fa niala tamin'ny soratra masina, niala tamin'ny fampianaran'ny baiboly, ny fireneny, ny fiangonana zay ihany fiangonana tamin'izany fotoana zany, ihany fiangonan'Andriamanitra. Ka ny atao hoe fifoazana zany averiko ihany miverina amin'ny zavatra zay nitenenin'Andriamanitra tamiko aho. Efa fantatro zany teo aloha, fantatro zany fa voalazan'ny soratra masina kanefa tsy narahako. Anisan'izany ny voalazan'ny lioka, tsika moa zany de tenenin'ny Kristy hoe manohy ny asa zay nataony rehefa izy lasa any an-danitra. Ity liko atoko 7 ty de matetika anaovantsika antsirambina mihitsy ny fanambarana zay nataon'i Jesosy rehefa tonga ny fotoana zay niantsony any mpamoretra anankiray antsoina hoe Zakaiosy. Fitiniko fohy ilay tantara. Nalahelo ny olona rehefa lasy Jesosy nandeha nanokana fotoana tamin'ity lehilahy anankiray ity. Io lehilahy io mantsy de azo lazaina hoe tsy tsara laza ary nienjeran'ny alahelon'ny olona mihitsy, na de ny olona mahantra toy inona aza rehefa tonga any aminy andohetra satria mpamoretra ny asany dia fantatra fa misy fanararotana foana ataon'io lehilahy io, fanambakana. Rehefa nalahelo ny olona ny amin'i Jesosy, nandeha nanokana fotoana, entranao an-tranonao ary Zakaiosy, midina ianao ndao fa ho any aminao aho zao. Dia ozy ny olona hoe nakany amin'ny lehilahy mpanoty izy, tsy mba aleo ve mba nandany fotoana nakaty an-tanànanay, na le marary efa miandry atsy fa de lasany amin'le lehilahy zay tena mpanota. De nanao ny fanambaran'i Jesosy hoe za de tonga hitady sy hamonjy ny very. Ny olona zay niova fo, ny olona zay tena ny fo nandalo fifoazana dia mitady sy mamonjy ny very. Ary tsy mampaninina azy na de atao hoe hisy fandavan-tena fitakiana toy inona aza, tsy mbola voatery handatsaka ny rano sy handatsaka ny ainy ohatra ny Kristy izy. Zany tenen'ny soratra masina hoe ianareo mbola tsy voatery handao hiady amin'ny fahotana hatramin'ny fandatsahan-dra aza. Fa zao zay fandavan-tena rehetra kosa takian'Andriamanitra aminy mba ho famonjena fanahy de ho ataony zany. Zany ny olona ny fo, zany ny olona zay niova fo. Soratra masina aza de milaza hoe ataony ho antom-pifaliana raha natsoina hiaritra fahoriana noho ny amin'ny Kristy izy. Zany ny olona mifo, zany ny olona miova fo. Eto aho zany raha lasana bavamalala dia iresaka aminao aho hoe aoka mba ho azonao antoka fa efa tena niova fo ianao ary efa tena ny foa mba hahafahanao mandroso eo amin'ny dingam-panamasinana zay ataon'Andriamanitra ho anao. Maro ny zavatra zay voalazan'ny soratra masina ny amin'ny hoe tia an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra, amin'ny sainy rehetra, amin'ny fanahiny rehetra,
amin'ny heriny rehetra. Zany ny zanak'Andriamanitra. Zany ny zanak'Andriamanitra mifo. Zany ny zanak'Andriamanitra handray ny fanamasinana avy amin'Andriamanitra. Miaiky ny fahotany. Zava-dehibe io. Maro amin'ny olona ao am-piangonana mafy aminy zany aiky hoe diso. Mafy aminy zany aiky hoe tsy nety ny nataony tamin'iny. Raha lasana bavamalala rehefa tsy nety ny fomba endrindrindra dia miaiky tsy nety io. Raha ianao sy Andriamanitra rery, any amin'Andriamanitra ianao miaikeloko. Fa raha dia eo amason'ny olona, hitan'ny olona rehetrarehetra ny zavatra tsy nety, raha tena niova fo marina ianao ka tena hiala amin'iny fahotanao iny, dia adidinao ny miaiky hoe tena tsy nety iny. Tsy nety iny zareo. Tena hifonako aminareo fa tsy tsara ny ohatra nataoko iny. Ary zao dia resy lahatra fa tena tsy nety iny. Zany ry havana malala ny mariky ny tena fifoazana. Eto dia mialatsiny fa hiteny aminareo. Ny fifoazana tsy izy. Fifoazana tsy izy. Zao mantsy efa nampiomana ny tompontsika. Misy ny mpampianatra sandoka. Dia maro ny olona nefa dia manaiky fotsiny izay ampianarina azy. Diso ianao, tsika zany zao eto miresaka ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Diso isika. Raha ohatra ka izay teneniko hoe dia ekenao fotsiny fa tsy hamarinao amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika mamaky toko sy andininy isaky ny zavatra miseho. Ka mitombo ny olona mandeha makany am-piangonana. Mitombo ny olona miova fo. Mitombo ny olona izay ataontsika hoe milaza fa nandalo fifoazana. Misy moa dia efa tsy olana aminy zany na mifo izy na tsy mifo fa dia zao rehefa mivavaka fotsiny izy dia ampiasa. Reny zany efa tsy resahantsika ireny. Fa itsika eto zany zao iresaka hoe ny fanamasinana antsika dia mila fifoazana sy fanavaozana ary tena manompo an'Andriamanitra araka ny tena izy. Dia zao raha mihevitra fa efa ny fo kanefa manao atsirambina ny amin'izay tena fahamarinana ao amin'ny soratra masina. Indraindray aza tsy rehefa mba hanamarina ny zavatra ataoko ihany dia zay vao mandray toko sy andininy. Fa ny anitsy ny fiainako tsy mijery ny toko sy andininy. Zany zao dia tonga dia efa azo fantarina avy hatrany fa fifoazana tsy izy zay. Fifoazana tsy izy zany. Tsy izany ny atao hoe mifo. Tsy izay tenenin'ny olona rehetra dia izay no arahako hoe satria zany no nampianarina anay, satria zany no mahazatra anay, satria zany ny any am-piangonanay. Tsy izany ny atao hoe fifoazana ray malala. Averintsika indray mandeha fiverenana amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra rehetra izay efa nampahafantarin'Andriamanitra anao, izay ianao ny atao hoe mifo. Misy ihany koa ireo rehefa misy zavatra manaitaitra ao am-piangonana sy ao amin'ny fanimpom-pivavahana dia mafana amin'iny ny fo amin'ny alalan'ny mozika, ny dihy, ny zavatra manaitaitra maro isan-karazany dia hoe efa ny fo fiangonam-pifoazana. Eto koa zany dia ilaza aminao efa nambarantsika tery ampiandohana tery zay voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha miteny zany zao ny soratra masina, te ny soratra masina ohatra hoe mila mamerina ny natao tsatoky ianao. Ohatran'izany nataony Zakaiosy. Ozy hoe zay zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatreny zany. Zany ny mariky ny atao hoe fifoazana voalaza amin'ny soratra masina zany. Fa tsisy filazana mihitsy ao amin'ny soratra masina hoe ny zavatra manaitaitra, manafana, mampietsika ny hafanam-po sy ny fahatsapana dia zany no mitarika ao amin'ny fifoazana. Tsy izany ray malala. Ary ny farany kanefa ity ny mahazo ny olona maro indrindra. Ny fahadiso-kevitra mikasika ny amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Fankatoavana an'Andriamanitra. Fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Alasana bava malala, heverinao ve fa tena mifo ny olona anankiray kanefa izy dia milaza fa azo atao ny mamono olona raha ilainy zany, izay raharaha ny lalàn'Andriamanitra. Mifo ve ny olona anankiray rehefa mampiasa lainga mba ahafahany mametraka ny heviny
asa ao am-piangonana na izy rehefa mitory-teny lainga manohitra ny didin'Andriamanitra. Tsy zany ny atao hoe fifoazana. Olona tena mankatoa manana fo mahitsy vonona ny ankatoan'Andriamanitra. Zany ny atao hoe mifo. Zany ny atao hoe fifoazana. Eto aho zany dia mialatsiny fa tsy fantatro ianao zay miaino ahy io fa ny soratra masina ry havana dia manantitrantitra mazava ny zanak'Andriamanitra dia mankatoa an'Andriamanitra. Ovakitsika ngeny ao amin'ny Jakoba 2 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20. Amporisihako mihitsy ianao andraikitrao ny miezaka mianatra ny soratra masina. Jakoba 2:20 vakitsika manomboka amin'ny 9:20. Zao ny voasoratra eo. Moa tsy fantatrao va ry olom-poana fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa, tsy no hamarinina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany any Isaka zanany teo ambony altara. Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia nitanterahany tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho famarinana zany, ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Tsy hoe rehefa mino dia tsy ilaina intsony mitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Ravana malala, ilainao no mankatoa an'Andriamanitra. Hanampy anao eo amin'ny fanamasinana anao zany, fa indrindraindrindra hamonjy anao tsy ho latsaka ao anatin'ny fahotana zany. Ny atao hoe fahotana nge dia fandikana ny didin'Andriamanitra. Tsisy zavatra hafa zay ho raisina ho fahotana ambonin'izany. Misy fanambarana ihany koa ao amin'ny Jakoba 4:7 zay malalanao soka nefa tsy manao dia eloka ho azy zany, fahotana koa zany. Misy fanambarana ihany koa any amin'ny Romanina hoe eloka zay tsy avy amin'ny finoana dia ota zay, fahotana zany. Fa amin'ny ankapobeny ny tsy fanarahana ny didin'Andriamanitra. Jaona 1:7 (1:4). Jaona 1:7 zay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ka dia ry hava-malala, manota ny olona mandika ny didin'Andriamanitra. Raha misy olona mbola manao fanahiniana mandika ny didin'Andriamanitra na dia efa fantany zao azy fa tsy araka ny lalàn'Andriamanitra io, dia tsy afaka hoekentsika hoe mifo zany olona zany. Raha izaho no milaza fa mandalo fifoazana kanefa manitsakitsaka ny lalàn'Andriamanitra. Eo zany Satana mahazo vahana mihitsy izy eo, satria fantatritsika tsara fa ny fanahin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra dia arotsak'Andriamanitra eo amin'ny zanany. Ny zanak'Andriamanitra manana ny fanahin'Andriamanitra dia manana ny hery avy amin'Andriamanitra, asain'Andriamanitra manao fahagagana. Mety iseho amin'ny alalan'ny fahanasitranany zany, mety iseho amin'ny alalan'ny herin'ny vavaka sy ny valim-bavaka isan-karazany zany. Marina zany, ary tena zany lazain'ny soratra masina. Zany ny teny fikasana ho an'ny zanak'Andriamanitra mahatoky rehetra. Fa zao ny zanak'Andriamanitra anankiray, raha milaza izy hoe zanak'Andriamanitra, nefa ny fiainany manitsakitsaka ny lalàn'Andriamanitra, dia efa mampieritreritra azy zany zay. Tena fanahin'Andriamanitra ve io sa fanahy hafa? Azadino fa misy fanahy hafa ihany koa, fanahin'ilay fahavalo mahay manao fahagagana. Zany nampiasain'ny Satana tamin'ny Mosesy sy Farao ny fanatrika. Ary na tamin'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany aza dia misy olona manao fahagagana kanefa tsy miaraka aminy, tsy isan'ireo mpianatr' Jesosy. Ry havana malala, farany amaranako azy, Tesalonianina 1:7-5:20. Miresaka ny amin'ny fanamasinantsika farany Tesalonianina 1:7 5:5 azafady, 5:5 dia ny 7:20. Dia zao ny fanambaranao:
ary andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy tompontsika. Zany ny tanjona raha lasany avavy malala, mba tsy hanatsiny rehefa ho avy Kristy, satria no hamasinan'Andriamanitra. Ny fanamasinana dia avy amin'Andriamanitra ny fanamasinana, fa omeny antsika kosa ny fitaovana ny fomba hahafahantsika handray fanamasinana avy amin'Andriamanitra. Jaona 7:12 dia ny 7:12. Jaona 7:12 ho an'ny olona izay mifanerasera amin'ny soratra masina dia ventesina mandrakariva. 7:12 manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Jesosy nanao an'io rehefa nivavaka ao any-piana izy nivavaka ao antsika dia niteneniny tsara mihitsy fa manamasina antsika ny fahamarinana avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary farany fanamasinana antsika ihany koa dia voalaza eo amin'ny Filipianina 4:7. Toetra ny fanamasinana anankiray ny 7:12. Ny apôstôly Paoly manao fanambarana eto. Zao ny voalaza amin'ny Filipianina 4:7 dia ny 7:12. Rahalahy tsy mbola ataoko fefanahazo ny tenako, fa zavatra ray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. 7:14. Eny miezaka hanatratra ny marika aho azoko ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa malala mizotra miandalana ny fanasitranana mandritry ny androm-piainantsika ny fanamasinana izay raisintsika avy amin'Andriamanitra. Fa mety fanamasinana ilay hoe amin'ny finoana fotsiny ihany zany. Raha vao nandray ny finoana ka feno ny finoana dia efa isan'ny olona masina, dia tsy izany ny fanamasinana. Fa ny fiainako andavanandro mihitsy isan'andro dia mitombo eo amin'ny fanamasinana. Amaranako azy ny 2 Korintiana 4:9. Sady ty ihany koa no entiko miantso anao mba hanana fotsotra hanaraka nyity voalaza ity. Korintiana 4:9, 7:12. Koa mivoay eo aminy ianareo ka misara aminy io Jehova ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izao dia handray anareo ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy hoy Jehova tsy to. Rehefa malala ilay zavatra efa fantatra fa tsy izy dia hozy Andriamanitra hoe misara aminy, mivoay eo aminy, aza mikambana aminy, fa ianareo zanako, za handray ianareo ho zanako ny amin'ny zavatra azy efa tsy izy. Raha ohatra zao ka fantatrao fa misy fanambarana avoaka ny lalàna avy any amin'ny fanjakana hoe zay tratra misy vola sandoka eny an-tanany, eny amin'ny vola moa taloha dia misy soratra hoe zay tratra manao vola sandoka dia asa terivozina mandra-pahafaty. Fa raha ohatra ka tsy asa terivozina fotsiny aza fa hoe tonga dia elohina ho faty rehefa tratra misy vola sandoka eny an-tanany, inoko fa hitandrina mafy ianao mba tsy hisy vola sandoka handalo eo amin'ny tananao. Indrindra rehefa malala fa raha misy fahamarinana sandoka, fampianarana sandoka, fifoazana sandoka, fanamasinana sandoka, fiovampo sandoka, everiko fa tokony hanao ezaka mafy isika mba hiala amin'ireny, mba hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana antsika. Hivavaka isika tompoko. Rainay any an-danitra ho tahinao any izahay, mba aizanay mampiorona mafy ny fiantsoana sy ny fifidianana anay, satria ny fanarianay dia mba ho isan'ireo izay andova fiainana mandrakizay. Tsy mila voatsiary aminay ianao, fa ny ankatoa sy hanaraka izay voalaza ny soratra masina izay ihany, dia ampio izay tompo mba ho endry, dia anaiky ho ahitsy ny teninao. Ka tanay sy tonononay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Rehefa malala manao fotoana aminao indray rahampitso toy izao ny fotoanantsika, hitahy ianao Andriamanitra, hitahy manokana ny fiainam-panahintsika rehetra ny Andriamanitra mba tonga antsika ho mahatoky amin'ny fiantsoana sy ny fifidianana antsika. Amen.